eny ary valomerabatsika rehetra aminaran' Jesosy amin'ity andro anio ity indray manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny tompontsika ho anao androany. Faly indray ve ianao fa mbola tonga eto androany? Afaly mahita anao tsy ity trano ity mafaly hafa ianao. Aninona ho ato moa raha zaharery no ato fa ianao mihitsy mafaly ahy eto. Misaotra ny tompontsika mbola tafaraka eto anio Mindray fa hiara isakafo tsika rehefa avy niaraka sakafo ara nofo ihany koa ara-batana izany. Dia mamerina ny izay efa nambara ny vadiko teto manonona ny fahasoavan'ny Tompo hareny mpianakaviana rehetrarehetra. Nareo dia tena fitahiana ho an'ny ankohonanareo mihitsy. Zaho mahita zany hoe le vehivavy amin'ny mahavehivavy azy efa zavatra tsara fa le mbola hoe ao amin'ny Kristy dia tsara manampy fahatsarana. Mba jereo kely zay akaiky ny vady, zay akaiky ny vadiny dia laza hoe tsara manampy fahatsarana ianao. Misy tsy fampijery alao le efa any an-trano ka so asain'ny pastera manao bisou eto ka loza. Manana fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izany. Mamaky masina ary tsika anio fa tsika mba hamaky an'izany Jeremia zany toko voalohany. Jeremia zany any amin'ny testamenta taloha fa tsy filazantsara ny Jeremia akory. Jeremia toko voalohany no vakentsika dia vakentsika ny andeny faefatra sy ny fadimy. Jeremia toko voalohany andeny faefatra sy ny fadimy. Toy izao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro. Ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no hamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Vadika kely tsika ato amin'ny Romanina toko 1:10 avy eo. Romanina toko 1:10 no hojerentsika. Toy izao vakany teny eo amin'ny andininy fadimy. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana zany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony. Fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Iny 7. Ahoana ary izay nitediavin'i Israely dia tsy azony fa ny voafidy ihany no nahazo izany fa no amafisina kosa ny foniny sisa. Dia ato amin'ny Efesiana tsy tadidiko tsony le izy fa tsy tazako le zavatra. Misy an'ilay teny ho an'izay mahatsiaro dia mbalazao anahako le hoe ny fidianany antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony mbola tsara fanorenana. Zao tontolo zao. Efesiana toko voalohany andeny 7 sy ny 15. Dia toy izao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy.
Isaorana ny Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika izay nitay antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehantsika rehefa notendrena raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay arak'izay ankasitrahan'ny fony ho fiderana amin'ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Reteny ireo iresaka élection tsika androany fifidianana ina tsara tsy hoe tsisy ifandraisany amin'ny larbi zany zay fotsiny men'ny tompo aloha androany élection na fifidianana dia nandray andalatsotra masina anankitelo tsika teo Jeremia, Romana, Efesiana. Dia izara roa ty afatra ty fa eo ampovoany eo no hitantsika arak'izay fandaminan'ny tompo anazy eo. Fa iresaka aloha inona ty resaka fifidianana ty. Ny zavatra izay manamarika ny Baiboly rehetrarehetra manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsia rehefa miresaka tsika dia tsika tsy mitsongo va verset ray zany ho kapohana sy ho velesina sy ho velabelarina fa zay zavatra rehetrarehetra resahantsika dia zavatra misy fototra iaingana daholo izay amarin ny soratra masina ray manontolo. Rehefa mampianatra ny école de ministère dia miresaka hoe zay ny atao hoe azobean'ny fahalalana ny Kristy. Zany hoe ilay azobean'ny fahalalana ny Kristy dia voamarina amin'ny hitantsika zao ao anatin'ny vatantenantsika zao misy atao hoe ADN. Dia iny ADN iny acide désoxyribonucléique mbola matadidiny classe première. Acide désoxyribonucléique. Dia any anatin'io vatantenantsika io misy ADN ao anatin'io dia ny momba ny singa rehetrarehetra amin'ny vatanao. Raha alaina zany volonao dia jerena le ADN dia mitovy le milaza momba anao daholo iny. Alaina ny rahanao dia jerena ny ADN dia mitovy milaza ny momba anao zay hoditra na ny hoditra kelinao iny ary dia milaza momba anao daholo iny zavatra rehetrarehetra iny ka tsy azo asongadina hoe satria ty ohatran'izao dia lasa ohatran'izao. Tsy diso ny donné zay avoaka fa manambara le tena ray manontolo. Dia tahakan'izay ihany koa ny Baiboly rehefa tena voarain'ny olona tsara ny fanambarana dia milaza zay verset raisinao rehetrarehetra ao dia tsy manambara zavatra ivelan'ilay sitrapon'Andriamanitra fa ao anatiny foana. Azonao ohatra le teo zany alaina volonao dia manambara momba anao iny volo iny fa tsy hoe zavatra hafa ny resahan'le volo dia zavatra hafa ny resahan'le maso. Vera scientifique rehefa aveo fa gidro artisa olombelona fa le volo manondro hoe olombelona io dia le volomaso ihany koa milaza hoe olombelona. Antanina indray le ho tongotra tena ho tongotra olombelona io ka antanina daholo zay azo antanina rehetra manambara daholo fa olombelona io ary ty olombelona anankiray ty. Dia tahakan'izay ihany koa ny verset misy zavatra rehefa diso fandraisan'ny olona an'io dia raisin'le izy dia alainy tsikelikely eo dia adikany arak'izay mahafinaritra anazy eo. Fa rehefa avy amin'ny fanamasina rehefa le fanambaran'Andriamanitra io dia mitovy daholo zavatra ambaran'io manondro ray ihany dia tsy izy afa Kristy Jesosy foana isaka mihitsy. Amen. Dia ity teny ity ara zany dia miresaka tsika mizara roa le izy testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ao amin'ny Jeremia aloha voalohany indrindra. Dia rehefa mijery ianao ao anatin'io tantara io dia niresaka élection ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy zava-baovao aty amin'ny testamenta vaovao. Fa ny élection ny fifidianan'Andriamanitra olona dia zavatra efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny tantara. Vao nisy safidy fotsiny dia efa nisy ny fifidianana. Zany hoe vao mipetraka ilay olona karazany samihafa teo anivony toerana anankiray dia efa nifidy sady Andriamanitra hoe Iabela fa tsy Kaina. Midina génération manaraka Noa lay olom-boafidy fa ny ambiny tsisy izy. Midina génération manaraka Abraham ny olom-boafidy nefa miaraka eo daholo samy tao arana samy tao
Mesopotamia daholo ny olona mpianakavindrainy rehetra nisan'izany atao hoe Tera zany tao, zay ny dadany. Ny zanaky Tera nisan'izany Nahora zany, fa tsy Nahora ny fidin'Andriamanitra, fa i Abrahama no fidin'Andriamanitra. Nanana ny tantara ny Abrahama, fa i Abrahama no fidin'Andriamanitra. Mandeha ireny tantara, teo izy milaza rehefa niteraka indray, i Abrahama, Isaka ireny fidin'Andriamanitra fa tsy Ismaela. Niteraka Isaka, samy zanaky ny teny fikasany reo, fa Jakoba ny tiako fa Esau no alako. Zany hoe le sélection, le fifidianan'Andriamanitra. Dia zavatra efa nisy foana fa any amin'ny testamenta taloha izy io dia ny mpanompon'Andriamanitra manokana ihany no fidian'Andriamanitra. Iza misy vahoaka an'Israely be dia be dia samy miaina fotsiny nareo e. Ataovy izay mety, tia ny lalàna, tia ny didy, tandremo io dia velona nareo, vita. Tsisy tena hoe voafaritra hoe inona ny planina ho any ihany, inona ny planina ho any ihany, nataoko iny ihany, nataoko iny ihany. Fa dia samy miaina eo fotsiny. Fa ho anareo mpanompon'Andriamanitra kosa amin'ny Baiboly dia efa voafaritra mihitsy. Ozy Andriamanitra ny resaka mikasika ny Jeremia, hatry ny fony ianao mbola tsy ary, mbola tsy niforonina, mbola tsy ary tao an-kibo ny mamanao dia efa notendreko aho, ary efa no hamasiniko aho. Andriamanitra zany ao anatin'le processus, ao anatin'le lalana, dia efa misafidy sahady izy hoe mbola tsy teraka akory dia efa fantatro fa amin'ity vanim-potoana ity dia isy an'izao sy isy an'izao, ary io ampiasaiko aho io. Any am-bokiny tsara dia misy ny tantarany Gideona, dia ozy Gideona milaza hoe sao dia diso ary ianao naniraka anjely Andriamanitra, ndany ianao miteny amin'ny Gideona, mitsangana ary lehilahy mahery. Ozy izy Gideona ny resaka hoe sao dia mbo diso adresy zany anjely zany. Aseho ihany lettre de mission anao. Iza naniraka anao taty, lehilahy mahery amin'ny ahoana. Gideona mahita zavatra anankiray, fa Andriamanitra mahita hoe fony mbola tsy ary tanikibo mamanao ianao dia efa nataoko lehilahy mahery. Mbola tsy ho fo fotsiny vanim-potoana izay ilako anao. Dia mandeha tahaka izany le tantarana mpanompon'Andriamanitra manokana. Averiko, tantarana mpanompon'Andriamanitra manokana. Misy andro Joshua, misy andro Kaleba, misy andro Mosesy, misy andro mpanompon'Andriamanitra voatanisa, misy andro mpanjaka maro tahaka andro Davida, tahaka andro Solomona, tahaka ny olona rehetrarehetra ao anatin'io Baiboly io, dia misafidy Andriamanitra ary misinga Andriamanitra ary maka olona ho azy izy. Ireo olona ireo dia olona ahatateraka ny sitrapony avokoa. Tanao ohatra zao, raha ohatra mba azontsika tsara l'élection dia ohatra n'izao. Ianao zao raha ohatra ka hoe hanao latabatra anankiray ianao, dia na dia misy karazany maro arana hazo, dia tsy afaka manao mihitsy ianao hoe inona re no ataoko azy hazo hitako rangano anaovako an'le latabatra, ka ataoko bararata ty latabatra ty, na ataoko fataka ty, na ataoko tsy afaka manao an'izay ianao fa misy hazo efa voamarika. Raha makany nina moa izy ty, makany mpivaroka hazo zao ianao, dia efa misy hazo efa voamarika eo hoe ireto ny fanaovana fanaka. Fa tsy hoe ty pibasy ty no anaovako fanaka, tsisy olona manao fanaka pibasy zany. Fa ny pibasy fonction hafa, dia mifanaka fonction hafa. Dia tahaka an'izay ihany koa Andriamanitra, misy planina mihodina ao anatin'ny fisainany ao, misy fihevitra mihodina ao anatin'ny fisainany ao, dia lasa amin'izay izy misinga maka tsikelikely, zany atao élection, maka tsikelikely an'izay fitaovana ilainy. Mila n'ity fantsika ity tsy mifantsika ny rehetra no ilaiko, fa ity no ilaiko, ity zao kilao no ilaiko, ity takan'izao no ilaiko, ity hazo ity no ilaiko, fa ity hazo ray ity tsy ilaiko, ity vy ity no ilaiko, fa ity vy ray ity tsy ilaiko, ity takan'izao ilaiko, satria zay no mandrafitra an'le zavatra izay ilako azy. Azonao ve hatreo aloha? Zay ilaina no fidiana, d'accord? Zay ho ampiasaina no fidiana, d'accord ve? Fa tsy fidiana fatany daholo fa mabe fako fotsiny. Fa zay ilaina ihany no fidiana. Dia ino no ampiasaina rehefa aveo, dia ino no amboarina rehefa aveo. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia tsy tahaka ilay endriky ny testamenta taloha intsony ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha ny mpanompon'Andriamanitra no fidiana. Mbola be dia be ny olona mieritreritra
fa ny atao hoe olo-boafidin'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra tsy zany ny testamenta vaovao. Fa ozy izy le nambaran'i Paoly tao am-bokin'ny Efesianina zay novakitsika teo ilay toko voalohany 2:4 teo isika araka ny fidianany antsika. Miresaka izy amin'ny Efesianina, tsy boky nosoratana ho an'ny Timoty ity ka hoe spesialy mpanompon'Andriamanitra, fa ho an'ny Efesianina dia nifidy Andriamanitra. Zany hoe atry ny fony mbola tsy ary isika dia ny élection, zay le tenen'ny Saotra Masina mikasika ny fisafidianana ato amin'ny Romanina 1:20, fahasoavana ozy izy, fa raha ohatra ka ny asa no hifidianana dia tsy fahasoavana intsony no anarany, fa fahasoavana no fifidianana. Maninona ny olona anankiray no maheno, olona roa samy maheno, samy hafa ny impacta an'ireo any anatiny any. Izy Saotra Masina milaza misy rovavy inge miara-mandry, fa ny ray ho raisina ary ny ray avela. Isy rovavy miara-mitoto vary, ny ray raisina ary ray. Aza mieritreritra ianao hoe ianao sy ny ravavinao eo tsy izay le izy, fa olona samy ao anatin'ny fiangonana io, samy miaraka manompo eo, fa ny ray raisina, ny ray avela. Satria manino? Na dia samy tonga eo am-pototsofon'ny olona ary ny afatra. Na dia samy tonga eo am-pototsofon'ny olona ary ny afatra, tsy ny rehetra ny maray azy. Zay tena ataon'ny tompotonga saina mihitsy rehefa mahita karazana témoignage-n'olona izay hevena hoe ty olona anankiray ty efa ela be tao anatin'ny fivavahana, ty olona ray ty vao mivavaka, fa miaina ianao ny témoignage, tena velona mihitsy mifananao hoe tena voarain'ity olona ray ty re le zavatra. Le ato indray nefa efa manana bagage be dia be mihitsy, le ato efa mahay verse, le ato efa ohatran'izao, fa miaino ianao le témoignage, tena mbola tsy mitovy zany zavatra zany, mbola tsy tena voaray zany filazantsara zany. Satria Andriamanitra ozy izy ilay Romanina 1:20, ny ambiny ozy izy dia no amafina ny fony, fa ny hafa namindrana fo. Fa zay mametraka fanontaniana fa nahoana Andriamanitra manao zany, dia vakio Romanina 11 io. Fa valiany tsara ianao raha lehilahy, fa izy moa ianao no anontany an'Andriamanitra. Dia raha vehivavy ianao dia soloa hoe raha vehivavy, fa tsy hoe ho andra lehilahy ihany zany. Moa ny tanimanga fa afaka miteny amin'ny mpanefy azy hoe nahoana ny ataonao toy izao. Ohatrany hoe le tanimanga io zany dia mifidy le mpaka-tanimanga, zay le resako aminao, misy ilany anazy dia tsy maintsy manao sélection izy. Ny olona spesialista amin'io zavatra io dia mahafantatra misy pourcentage enjehana amin'io, fa raha vao diso le pourcentage dia mora vaky io zavatra io, tsy mataty soka io zavatra io. Dia mpanao tanimanga mahafantatra tsara hoe zao pourcent no ilaina amin'ity tany ity, dia zao pourcent no ilaina amin'ity, dia tsy azo atao mihoatra noho izay. Ka le tanimanga tsy mahazo miteny mihitsy hoe aza dia manao ohatran'izao ianao dia manilikiliky anay mihitsy. Fa maninona no ry ny raisinao ataonao be da be ny pourcentage dia ny anay zarara misy satria izay ny ilana ny. Dia tahaka izay fandeha izy. Azonao hoe l'élection hatreo, Andriamanitra no mifidy. Izy no mahalala hoe nahoana ny ianona no fidiny fa ianona tsy fidiny, zay fotsiny io. Any an-danitra tsika mety rehefa sokafana ny saina sy ny fahatakarany, mahafantatra bebe kokoa ny antony. Fa zay le fandeha le izy noho ny amin'ny fiantsona, noho ny amin'ny fifidianana, dia napetrany fotsiny hoe ireto avy ny élément ilaiko. Tany amin'ny testamenta taloha dia ireto avy ny élément ilaiko hitaizany zanak'Israely mba hatongavan'i Jesosy Kristy. Nisy fotoana ny zanak'Israely rehefa leo loatra Andriamanitra noho ny aminy dia navelany ho babon'ny Nebokadnezara izy. Rehefa no babon'ny Nebokadnezara ry zareo 12 ny sanfoko, 12 tribus d'Israël. Fa tsy hita izay nanaovan'ny Nebokadnezara ny anankifolo. Tsy hoe namparitany aizy, nanetiny aizy. Dia inona ny zavatra nataon'ny Nebokadnezara mbola ampikorotana koa le firenena. Nasiany olona indray niditra tao. Dia ireo atao hoe Samaritana. Ireo Samaritana ireo napetraka tao dia tsy hay izay souvenir andry zalahy fa lazay fataranaky Jakoba hono izy. Gaga ny Jiosy fa Jakoba hono ary fa niteraka taiza ary papa zany no nisy an'ireto avany. Da zay ny souvenir andry zareo. Dia mandrakitiny andro mbola misy Samaritana ao Palestina ao vitsy kely moa izy 800 ngamba na 1000 sisa nisany. Fa ny Jiosy foko anankiroa, zay sisany naverina tao. Satria ireo foko anankiroa ireo hiprepare ny fahatongavan'i Jesosy, zay fotsiny sisany ilana azy. Hitsika amin'ilay tapany faharoa zany dia rehefa avy mety misy tapany fahatelo. Ilay tapany faharoa kosa dia zao, zasy ianao amin'izay
ny olona zany ny olona testamenta taloha no fidina mba hamoaka an Jesosy. Azonao hatreo a? Fa isika kosa no fidina mba hamaritra ny fiangonan Jesosy Kristy. No fidina isika mba hamaritra ny fiangonan Jesosy Kristy. Dia izany mahafantatra hoe ity ataoko eto, dia ity ataoko eto. Ity ataoko tanana, dia ity ataoko vava. Ity ataoko volo, dia ity ataoko tongotra. Ity ataoko an'ilay mandaka vato, dia ity ataoko an'ilay mandray fotaka. Izy ihany mandamina zany, dia izy ihany mandrindra an'ilay izy. Fa zay le fifidianana, zay le appel, zay le antson'Andriamanitra, zay tsy hamaritana intsony atao anatin'ilay taloha zany dia zao mpanompon'Andriamanitra fotsiny natsony satria tsy hamaritra n'ilay vatantenan'i Kristy. Azonao, dia vitsivitsy ny ilaina hamoaka an'i Kristy fotsiny, azonao ilay izy. Fa ilay vatana, ilay fiangonana izay hamaritra an'ilay vatantenan'i Kristy, hamaritra ilay fofombadin'i Kristy, betsaka no ilaina. Mamaritra an'io, mameno an'io, dia lasa amin'izay Andriamanitra miantso ny jentilisa rehetrarehetra, toriana ny filazantsara ny fanjakana, toriana ny fitiavan'Andriamanitra. Dia izay maharay an'izany eny anatao fony. Ozy izy ny afatritsika tamin'ny Pentekosta hoe ny fanahin'Andriamanitra ny netiny napidina ny fitiavany ao am-pontsika. Voaraitsika ilay izy dia tonga dia rataseo azy ianao eo amin'ny tenan'i Kristy. Tsy mila pirofo spesiala mihitsy ianao. Hoe tena henoko mihitsy nisy zavatra somary ohatran'ny raikitra zay henoko ilay izy. Tsy izay ilay izy fa heno any anatin'ny fanahy ihany. Zay mampatonga antsika hoe any amin'ny témoignage no fampaheno satria fantatra mihitsy hoe le rano nosotroiko ihany no nosotrondrano. Dia mitovy fatsapahanay an'ilay samy misotro an'ilay izy. Mitovy zavatra henonay, izy mpanompon'Andriamanitra mpitory filazantsara. Fa za aloha amin'izao fotoan'izao mbola zanak'Andriamanitra mianatra, fa henoko hoe mitovy. Azonao ilay izy, tsy mila intsony satria ihany nampitory teny, dia izy zany. Misy mpitory teny ary be dia be ny olona mpitory teny tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Be dia be dia mandeha efa tena naheno mihitsy ny mpiara-mivavaka aminay tamin'izany, olona génération teo alohanay. 27 ans de conversion. Za zao amin'ity taona ity ny 27 ans de conversion. 7 taona nitoriana teny. 7 taona na zanak'Andriamanitra, vita ny fihetsiketsehana ara-pivavahana rehetrarehetra. Ary efa loolo natao amin'ilay fikambanana izay nisy anay. Fa inona ny efaran'ny tantara ny vadika lasa vavaka any amin'ny fivavahandry zareo indianareo. Tsy hitadidiko tsony dia nanontany leo. Rahalahy fa ahoana ty ny tena izy ka. Mandra-pahafatiny le olona. Tsy tavaverina intsony. Fa dia maty tao anatin'izany karazam-pivavahana. Ino moa no tiako lazaina anao anatin'ilay tsy hoe mpanompon'Andriamanitra ilay olombo fidy. Fa zavatra eno any anatin'ny fanahy ihany mihitsy hoe Andriamanitra no miantso ahy. Tsy izany no nifidy ny tenako. Hoy Jesosy laza, tsy anareo no nifidy ahy. Aza mieritreritra mihitsy hoe apôstôly ny resany amin'ireny, tsy atsika rehetra ny resany amin'iny. Sous forme fotsiny ianao. Eny mba moa dia fihetseham-po kely Jesosy io. Ety hoe ilay zanak'adalan'ody iny efa fantatry ny rainy, miandry lera fotsiny ny rainy. Efa fantany tantaran'iny. Miandriandry fotsiny izy, efa hainy ny limitin'iny hoe io ndray enim-bolana io raha farany ela. Manisatsika enim-bolana, volana janoary zao manomboka 30 juin tsika mitazatazana eo am-baravarakely fa tsy maintsy mody iny. Dia isaky ny maraina dia mitazatazana mbola tsy any, oke rapitsondray fampijery. Efa fantatry ny rainy mikasika an'iny zavatra iny. Efa fantany io tantara io fa tsy maintsy ho tonga izay fotoana izay. Sasa ianao nanatona ny Kristy, natsony Kristy. Izy no nifidy atsika. Fa tsy isika no nifidy azy. Efa fantatry ny rainy fa rehefa hody eo iny. Zao ny zavatra ambarany iny, jere tsara izy, mety miresaka amin'ny mpanompo izy, jere tsara rehefa tonga eo iny zao. Tsy hanao tsony aho ozy izy. Rehefa fantatra izy amintsika ireo tsy mahafantatra ny zanatsika. Fantatritsika na fijeriny maso mody mipitrapitra, mody misy ranomaso mitadolatsaka. Voangataka ny anankiray dia efa fantatra ao papa dia efa fantatra hoe inona ndray, inona ndray vidiana, inona nahita inona tany ndray. Fa fantatry ny rainy io, hainy no momba an'io.
efa fantatry Kristy ny zavatra mahakasika atsika hiditra amin'izay tsika amin'ny tapafaharoa efa fantatry Kristy ny zavatra mahakasika atsika rehetra ny teboka voalohany mila azo antoka fotsiny dia zao zavy anisan'ilay olona nofidiana fantatrao zany raha zanaka ianao ary tsy diso ny fahafantaranao an'izany satria enonao fa any anatinao ny fiantsoana enonao fa any anatinao ny fiantsoana enonao fa tsy enao no nifidy an' Jesosy tsy karakteranao zany tsy fanao aminao zany tsy mety aminao zany misy amintsika nge rehefa mandinika ny fiainantsika hoe ndrity izaho moa dia lasa mivavaka ny sasamoa zany hoe ndrity izaho moa dia lasa vadina pastera nefa tena taloha tena tsy te hiditra amin'izany mihitsy zaza resahana an'izany ka zaza zao fa enonao mihitsy hoe tsy enao no nitondra an'le filmy mena filmy efa nisy nanamboatra tao dia enao fotsiny modina zay avingity ataonay rôle enao ka rôle nahita tantara tao anatin'le izy nampidirina dia manaraka le zavatra fotsiny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasina bafy izy no miantso atsika ary fiantsony atsika dia Andriamanitra zany zavatra tena mafinaritra indrindra ao anatin'ilay tantara dia zao izy tsy Andriamanitra taitaitra oatra atsika tsy hoe lasa le mpiasa ato dia atadavo solon'io aloha tena may tsika raha vao tsy voasolo fa tena hoe hatry ny fony mbola tsy aro zao tontolo zao le fiarahana amin'Andriamanitra zany tsy andramana izy zany tsy nanandrana mihitsy ny hoe alay aloha Lydia dia atsofoy ataovy ratsan-tanana aloha raha vao tsy me ongody dia soloa indray tsy ohatran'izany le izy tsy fanandraka andramana tsy hoe andao izahana toetra andao jerena fa hoe hatry ny fony mbola tsy ary mbola tsisy ninona dia efa fantany fahanotany olombelona mbola tsisy ninona dia efa fantany fa tsy maintsy izy lay fanahany izy Andriamanitra tsy maintsy finosana vatana Andriamanitra tsy azo vonoana rahanao manaiky amiko ve aza manaiky an'izany zany concepta zany hoe maty Andriamanitra na nisy namono Andriamanitra tsy azo vonoana zany ary Andriamanitra tsisy niteraka izany tsisy aza maman'Andriamanitra zany resak'olombelona zany fa natao hoe Andriamanitra dia le hatrizay ka mandrakizay tsy zay ka niteraka ahoana ary zany mandrakizay doublé zany le izy raha vao nisy niteraka izy ilay mandrakizay dia nateraka mandrakizay dia ny tatany mandrakizay dia ny anaran'ny zanany mandrakizay amin'izay tsy mety zany fa lay fanahan'Andriamanitra iny no tafiana vatana iny vatana iny iny lay atao hoe tompo sy mpamonjy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana amonjenantsika lay fanahy tao aminy tsy maty tsy nidina tany amin'ny fiainantsika tsy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo fa le fanahy eternel tao anatiny tao Andriamanitra iny iaso ny anaran'iny fa lay vatana mety loha iny no novonoana iny no maty iny no nitaraina hoe ray eo nahoana ny mandao ahy ianao iny nalevina iny nitsangana tamin'ny maty ary iny no mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ka mifona ho atsika mandrakariva dia sitraka Andriamanitra no namorona atsika tao anatiny io Kristy Jesosy io daholo tapavoaloana tsika zany dia jereo aloha tena matsiaro an'izay élection n'Andriamanitra izay venao matsiaro venao fa natsony ny fanahinao nateraka indray tao amin'ny Kristy ianao dia lasa olona vaovao amin'ny Kristy ianao ary hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao dia novidiana ianao tapany faharoa dia zao lazaiko anao amin'izay ao anatin'ilay sady fampaherezana isika rehetrarehetra ireo rehefa novidiana Andriamanitra dia arak'izay resak'izay tsy misy fanandramana tao anatin'ilay izy tsy hoe apetako ianao aloha fa raha vao manondrana tsy mitsitsy hafa tonga dia petafako tsy izay le izy na hoe raha vao tsy za zany tsy tena mahatoky anao loatra fa andramana aloha 3 volana
manao isentsika 3 volana dia aza fanometsiny raha ohatra ka esoroko ianao fa andramana aloha ilay fiarahana fa tena hoe hatry ny fony mbola tsy ary dia inona moa ny dikan'izany efa fatany sahady efa fatany tsy voasoratra amin'ny soratra masina hoe inona nataon'io Paoly io ary mety mieritreritra hoe nanao zavatra tena extrême io manina moa mandoto ny eritreritrintsika mantsy raha soratanao hoe namono olona izy io fa za mieritreritra efa tonga tamin'izany io raha namana io raha ny firehetapony ho an'ny fivavahana jiosy sy ny fankasitrahany namonona ny iza moa ny anarany ty Stefana mety efa tonga tamin'ny fikasihan-tanana sy ny famonon'olona tantara efa nisy inge zany iza moa Mosesy nge namono Egyptianina namono olona nge Mosesy misy histoire ny zavatra ohatran'izany fa fiarahamonina moa tsy tia an'izany zavatra io zany hoe dia mbola hofidinin'ny Andriamanitra reo zany mpividy mpamono olona memenina eo izy fa za mieritreritra io Paoly io misy tantara ao anatin'ilay izy misy fiainana ao anatin'ilay izy ny zavatra ny ainan'io Paoly io izay tena mahatonga azy tena matsapalalina mihitsy hoe izaho aniery olona tena faran'izay tsy mendrika fa nantsoin'Andriamanitra ary tsy vita nantsoiny fa natao no apôstôliny zaho zay tsy izy akory izy fa efa nanenjika fantatra ny fiangonan'Andriamanitra dia jerenao amin'izay le en connaissance de cause fahafantaran'Andriamanitra ny zavatra mitranga etsy andany misy olona milamina be ohatra zany zao hoe le zatovy lampanankarena iny fa tsy mifidy azy izy gaga mihitsy ry Petera hoe ianao te Jesosy tena olona hafahafa hafahafa aloha le ianao mifidy anay hoe zay mpanjony fa le hafahafa faharoa olona efa manatona anao manan-karena tsara endry tsara aizandreny ahita an'izany vehivavy zao mangataka an'izany anaty vavaka atao le Jesosy mba meo pogosy asa mba miasa tsara ity indray tonga manatona anao ilanao vaniny le olona afaka Andriamanitra zany manana mode de sélection manana efa fatany daholo ny zavatra rehetrarehetra efa hainy dia mbola ozy izy foana hoe io i Jakoba nge voavoaka ny kibony reniny dia ny ralany nivoaka aloha dia inona nataon'i Jakoba nitazomy ny akibe tongotry ny ralany ny dikan'iny dia zao ngiandray tsy handeha lavitra zany fa tazomiko nga tsy handeha lavitra voavoaka ny ralany dia izy miazona ny akibe tongony zay le hoe ombelatongotra nitazomy ny ombelatongotra ny ralany dia nivoaka izy rehefa avy eo fantatr'Andriamanitra fa mpamitaka io fantatr'Andriamanitra ny tantarany rehetra ary fantatr'Andriamanitra ny ereuran'io rehetrarehetra fa tsy nanakanazy mihitsy izany tandremo tsy fanomezana vahana ny toetra ratsinao zany so dia isy ilazan'izany indray rehefa miady amin'ny vadiny efa fantatry Jesosy ohatr'izay tsika fa mbola nofidiny tsy fanomezana vahana ny toetra ratsitsika izany fa tokony ampihety atsika ary ao anatin'ilay izy hoe Andriamanitra mahalala ny momba nefa mbola nataony sensible ho amin'ny filazantsara mampandohalika izany raha lasanabavy amenna fa tsy mampirehare zany mampizeza hoe tena hoe zay zany lanitra ny lanitra ary nanaiky foatr'izay tsika mbola natsony ihany maika fa ianao olombelona kely io fa lay tantarantsika mihitsy efa fatany daholo rehefa jerenao io baiboly ray manontolo io jerenao ny tantaran'i Solomona nomena ny zavatra rehetrarehetra fa voazo ny zavatra rehetra ozy izy nanoatra ny ambokiny eo abolana any nandinika ozy izy mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy inona nataony naka mangidy noho ny fahafatesana 10 isa zay no nataony izy no teny an'izany mangidy noho ny fahafatesana vehivavy mangidy noho ny fahafatesana 10 isa no netiny tao an-trano ary naviliny ireo ny fony rehefa avy eo fa Andriamanitra efa mahalala an'izany zavatra izany ary Andriamanitra efa mahafantatra jereo ihany ilay izy sady manao fifidianana izy no manome antsika ihany koa fahafahana amin'ny safidintsika magaga izy zany mifidy atsika dia izy manendry atsika dia izy manana planina ho atsika fa mahafantatra ny safidintsika ihany koa ary mahafantatra ny fahadisoantsika za izara aminao amin'ity androandroany ity. Tsy haiko fapetraka ny tompony natao foko sy ny fanako any.
fa misy amintsika tsy fantatro na efa lasa le izy tamin'ny herinandro lasa teo na tamin'ny tapabolana na mety voa ataonao amin'ity herinandro ity aza matahotra na izany ary na amin'ny tapabolana fa misy amintsika manao safidy ratsy, misy amintsika manao erreur, tena manao fadisoana, misy amintsika manao belo, misy amintsika manao zavatra tsy mety ao anatin'ny tontolom-piainantsika fanompoantsika an'Andriamanitra io. Fa androany ny fampaherezan'Andriamanitra antsika dia izao. Mbola tsy ary akory ny fanorena zao tontolo izao. Mbola tsy ary. Dia efa neken'Andriamanitra, tsy nampiova safidin'Andriamanitra izay mety ho fahadalantsika sy izay mety ho erarantsika. Raha ohatra ka efa nanao fadisoana ianao, raha misy zavatra tena nataonao manimba ny any anatinao any, erreur. Mety misy aminareo nanalaza azy, izany manimba ny amin'ny maha olombelona mihitsy izany. Mety misy aminareo nanao fadisoana mavesatra amin'ny amin'ny maha olombelona tahaka izany. Izany androany ny fadisoanao dia fadisoanao foana, ny fadisoanao mila ibebahanao. Amen. Raha misy olona ny ratranao dia mila ifonanao izy, mila rachetenao, mila mifony ianao, mila raha mangalatra zavatr'olona ianao tany amin'ny lasa tany na nanao zavatra tahaka izany, aza mifona fotsiny amin'i Jesosy fa mandehana dia resao izy dia alaminy izay tokony alamina. Raha nindram-bola ianao no ny amin'ny erreur-anao dia alaminy izay tokony alamina, aloha avy tsikelikely aresao ilay olona, raha tsy te halalanao intsony izy dia efa vita aloha izay ny asa tokony nataonao. Fa mandritra ilay parcours-tsika io misy erreur be dia be ataontsika. Dia mbola misy erreur ho ataonao rapitso raha fakapitso. Tsy manome vahananao azy zany. Mino fa efa ao Kristy Jesosy ianao tsy hanararoatra an'izany resaka izany. Fa fampaherezana anao. Hitanao Petera, izao ny zavatra nitenenin Jesosy melohany ny hanaova ny erreur. Zao ozy izy Petera. Ahoana moa ozy izy? Andahy ianao. Rapitso maraina, vao eo Petera ny laza, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Fa zao mbola tsy haneno intelo io akoho io, dia andahy ianao ry Petera. Teo izy Petera laza, tompo, na dia andahanao ary ny olona rery, za tsy andahanao izany. Tena vera faharoa. Intelo, mbola tsy maneno intelo io akoho io, dia mandahy ianao, Jesosy na mbola sinamboa eo, na sovaly, tsy andahanao mandrakizay Jesosy. Za zao fe, za taizaryzalahy tamin'ny ianao saika isy anipy teny tamintsika tany Nazareta, za rery ny teo dia za ve. Andahy ianao. Fa zao za mivavaka mba tsy ho levina ny finoanao, dia rehefa mibebaka ianao, izay zara le condition, samy mialitsika zany na koa antsizay. Fa rehefa mibebaka ianao, dia ampaherezon'ny rahalanao. Ny lohalalana ary napetraka Jesosy mihitsy hoe ianao andahy. Fa tany hatry ny fo mbola tsy ary ho fanorena zao tontolo zao, dia mbola fidiko foana ianao andahy io. Azonao le alalan'le resaka. Tena hoe tsika zany raha tsika no mahafantatra ny tantaram-piainan'ireo olona miasa ao amintsika na ny vadinareo tsirairay avy ireo akory ireo tena mba ho asehonao io olona izay mandrambo anao amin'ny resaka resany aminao io, meko anao volana sy ny kitany, indra angatahanao 5,000 ngeka ady zay vao azo le 5,000. Ngaminareo vehivavy tena misaotra Andriamanitra, alefa azonao manaraka jerena aloha. Mitovy daholo ny lahilahy. Raha tsika ny manana n'ilay safidy sy ilay fahatakarana, tena tonga dia ozy isika hoe alefaso ny manaraka, ngamba lany 3 taona mihitsy misafidy aloha. Vita ny 3 taona zay vao hoe izy amin'ireo tsy tena iza no azo andeferana indrindra amin'izy rehetra ireo, zay vao hiditra amin'ilay lalana. Fa tena nen'Andriamanitra tena fatany erreur. Fa ao anatin'ny erreur mampahery izy. Dia miteny tsotra fotsiny izy, rehefa mibebaka ianao, mpaherezon'ny rahalanao. Sasa ianao amin'ny maha olombelona tsika manao erreur tsika. Ary za mahita hoe avelan'Andriamanitra hanao erreur tsika,
mba fahatsika micomprendre ny hafa. Fa raha zasenao tsy mba manao erreur zany. Metsika tsiny daholo vahoaka fanare ve tsy mahay mijery. Efa kondro velatra eo ampovoan'ny trano. Mbola hitsahana ihany. Fa rehefa solifatra iny ianao, toy izay ianao rehefa misy menjera hoe mitsangana fa efa teo tsika ny arina. Efa voko tsika. Permetiavan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra, manao fahadisoantsika, manao zavatra safidy diso tsika, manao tao foantsika. Mividy zavatra tsy tokony ho vidintsika. Efa fantatra zao fa hampiady mivady, mbola ikipina akipy fotsiny eritreritra, manao masobe tsy manao be aloha fotsiny tsotro zao, fidina le izy aloha dia hita eo ny ambiny. Nefa efa mpividanana hiady amin'ny vady koa zao vidy an'ity. Fa fantatra zao fa lasa fotsiny amin'izao le izy. Fantany amin'ny antsipriany. Fa prépareny dia ampahereziny foana. Raha lasy anabavy eo, zany ny fitiavana, efa fitiavana le hoe fiantsoana, fa fitiavana mihoatra lavitra ny fahalalana antsika. Dia nefa mbola atsoina foana, dia nefa mbola ampaherezina foana, ampaherezina, amporisihana, atsangana. Omena raha lasy anabavy ifampahery, dia mbola mahazo fitahiana ary ny sasany, dia mbola mahazo fanamboarana ary sisa rehetrarehetra. Misy fiainana tena hoe misy zavatra be dia be ao anatin'ny tantaram-piainantsika ao. Fa ny fatokisan'Andriamanitra tsy miova mihitsy. Raha ijoro vavolombelona aminao fotsiny ny fiainanay 14 taona talohan'izao, tamin'ny 2010 nanao erreur. Tena hoe fahadisoana maha-olombelona, saika nampigadra tamin'izany. Fa zany erreur zany amin'ny alalan'le erreur izay natao, dia misy asan'Andriamanitra mitohy ao anatin'le izy. Dia lasa nitsangana natao évangile sans natahotra tamin'izany sodigadra aloha tonga dia tenenina mihitsy ao anaty vavaka mandoalika Jesosy za te hitoro ho filazany tsara raha vaketo dia ho amoramanga izay Jesosy. Dia nitsangana zany évangile sans frontière zany. Fa raha tsisy an'izany zavatra zany, lamindamina ihany ny fiainana aloha. Lao ety ihany aloha. Fa Andriamanitra ao anaty tsy takatra ny sainao zany. Dia tsy azo ny sainao mety nanao erreur be dia be nareo. Mety hitanao, mety enao vehivavy io, mety nisy zavatra efa nitenenina anao dia mbola nataonao foana. Ozy atao hoe mety misy aminareo mieritreritra mihitsy hoe tena tokony tsy niditra tamin'ity rangaty. Tena mamanay fa niteny an'izao. Tena zany anao mafilo, tena zany. Misy hoe tena ny asa moa zany azo ialana fotsiny, fa le rangahy tena tsy hita hoe ahoana moa zany. Ahoana tsony moa zany tena eto ty zany lolo. Misy zavatra tena hitantsika mihitsy. Misy fahadisoana ary ahita olatra be dia be ao anatin'ny fiainantsika. Fa saintsainy fotsiny zany hoe tao anatin'izany Andriamanitra tsy nanovany décision, fa mbola nikasika ny foko foana izy. Fa tonga izany dia mampandoalika anao, dia mampibebaka anao, dia mampanaky anao ny fitiavan'Andriamanitra, dia mampahery anao indray. Za te hilaza aminao androany hoe aza matahotra ny amin'ny erreur vitanao. Ndraindraitsika matahotra ny amin'ny conséquence amin'ny zavatra mitranga. Erreur. Misy ny tranga, misy ny sehoa. Fa ny fiainantsika no fidian'Andriamanitra sy natsoin'Andriamanitra dia ao anatin'ny planiny foana. Tena nanao erreur Davida, sa tsy nanao erreur izy ozy nareo? Tena ampeye izy ny vidina, tena nandony vidina izy. Korotana etokantrano eo. Fa jereo foana ny zavatra izay mbola niteneniny Sotra Masina ny boka Salamo any nahita olona araka ny foko no sitrapoko rehetra. Dia Davida mpanomboka ny dilo eloko masina ny nanosorako azy. Ina nefa zavatra nitranga mbola tsy ary Davida dia efa fantatra Andriamanitra. Zany sitonanao tao amin'ny tranony rainao. Enao le namavomavoina, enao le tsy kotin'olona, enao le tsinitsinina akory. Dia nomeko anao ny fanjakana,
Tena ataoko resy teo anatrehanao ny fahavalinao rehetrarehetra, fa rehefa aveo ianao tsy ampy anao zay zavatra ray, fa mbola no tsy ritinao indray mivady ny iory ny vononao, ny vady ny nalainao. Fa tsy mampiova ny décision-ko zany. Ka hitady mpanjaka hafa indray fa ianao ihany mbola eo. Ary mbola atao hoe taranakao ihany lay Messi enjana be nge zany raha lasena bavy. Ahoana moa tsy teraka fialonana zany zavatra zany. Mampiteraka fialonana nge zany eraka Israely feno olona endry tsara. Maninona ty olona manondra ny tiny nalay? Tsy mba mankasitraka an'Andriamanitra akory ny hoe ianao olona mavomavo koely tary mpiandrondry. Zany ny fanaonao, lasa mpanjaka ny Israely ianao, babonao daholo ty rehetrarehetra ty. Azonao ty karazam-behivavy rehetra, mbola nahaka hafa ndray ihany koa ianao fanampiny. Fa tsy nampiova ny décision an'Andriamanitra. Tsy azo toriana amin'olona tsy nandray filazantsara zany fa tena misy. Mety. Fa ny olona nandray filazantsara matsapa tsara an'izany fitiavan'Andriamanitra. Tena mibaboka mihitsy Davida ary faty an'izay mifona Andriamanitra. Za mamela ny elokaozy izy fa isy impact ao amin'ny ankonana ilay izy. Dia nisy impact atao amin'ny ankonan'ny Davida ilay izy, novidiny aloha ny vidin'ny fahadisoany, fa nitohy foana ny tantara. Dia izay no tiako ampaherezana anao androany hoe misy fahadisoana ataontsika, misy amin'ireny pasen'Andriamanitra, misy amin'ireny vidintsika, fa tsy mijanona ny tantaranao. Ny fiantsoan'Andriamanitra anao tsy voakitikitika ao anatin'izany. Ary ny fanahiny tsy esoriny ao anatinao anatin'izany. Fa mbola azoniny ianao tsy maintsy mahavita miparcours hatramin'ny farany ianao. Misy fotoana ianao handalo fahafambaraka, ary io fahafambaraka io tena noho ny amin'ny nataonao, noho ny amin'ny fahadisoanao. Misy fotoana ianao tena homenatra, misy fotoana ianao tsy maintsy hifona aman'olona. Fa ny tantaranao, za te hilaza androany hoe tsisy ninina atahorana. Tsisy ninina. Ampaherezo ilay namana akaikinao, tsisy ninina atahorana. Tsisy zavatra ratsy noho ny amin'izany ho any amin'ny elo zany era lasena bavy. Zay fiainana eto ambonin'ny tany fiainana io vita foana io na matsiro io na matsatso io na mangidy io vita foana io. Fa le ao ambadika izao fiainan'izao no hoe manahoana. Dia nefa le ao ambadika izao fiainan'izao sy le parcours eto ambonin'ny tany mihitsy, Andriamanitra nefa miazona antsika. Zay zany tena mahita ao anatin'ilay tantara mihitsy hoe Andriamanitra io manana ketrika hafa mihitsy. Solomona nge avy amin'ny fijangajangany Davida no nahatongavany. Fa tsy takatry ny atidohanao no mieritreritra an'izany. Hoe ahoana ary zany fomba fanaon'Andriamanitra zany. Fa maninona ny tsy zanaka avy tamin'ny voie normal, avy tamin'ny mariage normal, sy mety tsara no natao ho mpandimby. Fa maninona ilay olona izay avy amin'ny Batseba no lasa mpanjaka-pandimby an'i Davida. Fa zay Andriamanitra zay. Izy manana lalina, izy manana fiheviny, izy manana fandaminana. Zay mahatonga antsika tsy matahotra. Rehefa niaina an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia hozy izy Davida niresaka amin'ny Salamy 23 zay tiako ihany koa mba ho saintsainao mandrakariva hoe na dia mandalo aloha saliko fahafatesana zaho izy. Dia maninona moa? Za tsy matahotra. Après passage ny zavatra rehetrarehetra. Niady tamin'ny liona izy. Ny zanak'ondry efa eny ambavany liona mbola hitan'ny Davida ihany izay misambotra azy eny ambavany liona. Niady tamin'ny orsa izy. Na ny orsa zany nge rangota zany indray mandeha fa tonga dia tsisy raisina intsony ny kibonao io. Fa miady amin'izany izy. Miady amin'ny Goliath izy. Lehilahy vaventy be fa ho 3 mètres. Fa tena miatrika an'ilay izy Davida. Miady amin'ny karazana miaramila, niady amin'ny zanany izy. Absaloma ny anarany. Manenjika azy ny zanany. Ao anatiny zany expérience rehetrarehetra ny ainan'i Davida sy ny erreur rehetrarehetra zay namaritra ny fiainan'i Davida. Misitona conclusion amin'izay izy mba ampaherezana antsika ihany koa ny antony ireny rehetra ireny. Na dia mandalo aliky ny fahafatesana zany. Tsy matahotra anio aho. Satria maninona? Jehova no hoaniko. Ny tsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Mamoaka tilo ny lohako ianao. Manositra tilo ny lohako ianao. Kapoakako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetrandro lava ohatran'i Jehova. Zany tantaran'olona nandalo zavatra.
tantaran'olona nanao erreur fa no fidian'Andriamanitra. Androany aty hampahery atsika zay natrehanao omaly fa komaly tamin'ny herinandro zay erreur anao rehetrarehetra. Tsy ratsy noho ny an'i David ireny, tsy ratsy noho ny an'i Solomon ireny, tsy ratsy noho ny an'ireo olona hafa ireny. Miorena tsara isika. Amen. Aza ozongozonina amin'ny fahasoavana izay niraisitsika fa raiso ampinoana io dia raiso ampifaliana dia misaoran'Andriamanitra. Mankasitra azy misaotra Jesosy fa mety misy vokatra tokoa ny fahadisoako, mety misy fahasahiranana, mety fa asa reny tsony atao mavesatra. Amen. Asa reny atao mavesatra fa le lalana. Ozy lahira zay misy lalana zay manoa. Zany atao mavesatra ny anaty dia falofonao dia manoy an'le lalana ianao. Tsoraka azonao sy ny tenao reo ny mahafatahotra. Lasa ndray atompo. Lasa ndray. Amen. Zay ny afatra ho antsika anio. Samy mahery daholo miaraka amin'ny tompo. Zay tsangantsika hivavaka dia samy miresaka amin'ny tompo. Misy zavatra tsaronao dia androany no flashena ny souvenir mavesatra rehetrarehetra afatsika miatrika ampifaliana, miatrika ampitoniana, mankasitraka ny fomba fitondran'Andriamanitra rehetra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotomboka.